rehetra torahona miserana sy alokamandao tsisy azo ianterana zay mety ety tozavapona maro pankafy lazaina fa miovaovy izao rehetra izao torahona miserana sy alokamandao tsisy azo ianterana zay mety ety tozavapona maro pankafy kanefa ninonina iseo ny finokotsy janona atreo fa matoky anao ny fo hatramin'ny farany satria fantatro fantananao izay rehetra mety ho aizao matoky anao ny foko tompo tsy miova kanefa ninonina iseo ny finokotsy janona atreo fa matoky anao ny fo hatramin'ny farany satria fantatro fantananao izay rehetra mety ho aizao matoky anao ny foko tompo tsy miova matoky anao ny foko tompo tsy miova. Miavaka kely ny fandaharantsika zany. Fantatritsika fa ny zavatra atao tsy misy finoana, tsy misy fanontona, tsisy fiderana dia zava-poana. Miarabantsika rehetra ary faly miaraba ny malagasy rehetrarehetra moa zany tsy ankanavaka ary faly miarabantsika ny Madagasikara, malagasy eran-tany am'izao fandaharan'izao. Eno hira anankiray tsika dia anomboka avy eo resaka zavatra 3-4 fa tsy maintsy faranantsika alohany amin'ny 9-10 satria tsy maintsy hitondra amin'ny 9-10 any Madagasikara fa tsy maintsy hitondra kely an'le maminy haiko ana fanatanjahantena ny tenako dia fandaharana andro zany ohatran'ny hoe dédicace ho an'le rahalahiko, namako, akamako, maminy aina Rasolondraibe ary misy anabavy kely zay mba ao anatin'ny alahelo tanteraka zay tsy azoko ivalaparana loatra eto fa mizara alahelo manjoa ny olombelona rehetra zany ary zay ngamba ny etapin'ny fiainana raha zay ny azo lazaina azy miara-dalana mandritra ny fotoana misimisy de tonga eo amin'ny anjorony eo amin'le hoe période charnière hoe zay raha tsy tiako atao direct izy satria manahirana ihany ho an'ny maminy aina Rasolondraibe, ho an'ny le anabavy kely zay mamanga fahoriana ho an'ny fianakaviana Rasolondraibe, alefako ary atolotra ny fianakaviana maminy aina Rasolondraibe ty hira ity, tena namako ary tena akamako izy iny tiako fantatritsika zany dahory a.
Misy raha-trampo nazoma oriny anao, de lalana lalo vanioba efeny anao, da tena vesatra satsianany da ny fenona. Umay vanamina efate sono absurda, zaruriku fama runumiva vakawanau, sayefanyarapa urinama vituizau. Tuki ezeso zaitimana akudinazika vaumana na vauvaru watetikana somanyana duyara pitsapana tuisa eu casa avanzada, Misy tinha bala, ficava lá no alto liso, só de fato a minha amiga, tu vai não furar se fantasia, voici les non malukazanya, tu não se metti mi balita, dicera na wacha, yagela ya, jamani sika, ahai bisa wacha, lechiza, sita kacha, Amputigazinda, vaumana, na vauvamu. Patetikana somanyana, kuyara pizzapana kuizo, au casa avanzada, Misy tinamara. Ficava no alto liso, sa defazzo a minha vida, non furasi fantasia, vanizza waziza. Non malukazanya, tu non si metti di malika, dicea la wacha, yagela ya, jamani sika, ahai bisa wacha, lechiza, sita kacha, kamana suchanda, nani sika, ajayala. Ny oasana ambojatovo nanao azy izay ary natolotra ho an'ny rahalahy maminena rasondraibe. Alohan'ny anombohako ny fandarana dia misy kely ohatrany hoe karazana hisarika ny sainareo aho zany andinika ahafahanareo mahatsapa tsara hoe ny fanaovana fanadihadiana matetika dia misy valiny amin'ny arivony, amanjapony, amapolony, fa anankiray ihany mariny.
Teniko foana matetika ny hoe face à un problème, il y a des milliers, sinon des millions de solutions. Il y a les bonnes solutions, non, il y a des solutions tout court. Il y a des bonnes solutions. Et après, les meilleures solutions. Efa tonga amin'ny meilleur izy a, efa olona vitsivitsy no mahita an'io. De ato amin'le farany indrindra, le faefatra, l'étage supérieur de ny excellente solution. Zany hoe rehefa tonga ato amin'le excellente solution zay, de efa tena vitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana 5 ny olona mahita an'izany atao hoe face à un problème, il y a les solutions tout court, meilleures solutions, les bonnes solutions, les meilleures solutions et les excellentes solutions. De zavatra hoe nitaritako ny saintsika hoe ity zany misy fe anankiray a, tantara kely anankiray a, dia mamaly nareo eno tsara ny donne zany na ny information jusqu'au moindre détail, enoy tsara mba ahafahanareo mandinika ka manome ny valiny avy eo. Misy karazana andao atao hoe toy ny mpanao vato volamena, manana société, tonga tao amin'ny banky izy, mindrana vola, andao tenenintsika hoe 50 €. Mpitrandraka vato zany ty olo ty a, 50 € ny andaminy, de fantatritsika moa ny banky zany miteny hoe zao izy hindrana 50 € fa ndeha ho any Dubai aho hivarotra vato, asehoko anareo ny vatoko, de rehefa nijeren'ny reto bankely izy, effectivement mahatratra any amina million d'euros ny vidin'ny vatony. De ozy izy ny banquier hoe na izany na tsy izany ozy izy a, zay mila garantie foana. De hoy ty raha namana hoe bon, pour $50 ozy izy a, dia solution élégante zany tsy de misy zany sur ese. Rehefa ohatran'io ozy izy de mangataka garantie zay banky. Ary ny zana-bola ozy izy dia satria le vola alainao kelikely loatra, de andao tsy maninona ozy izy, ataonay 5 andro moa ianao no any Dubai ozy izy le olona zany, ozy le banquier. 1 mois ozy izy. Ay, $50. Ok, fa inona ny garantie? Dia nalay ny tiranga la clé automobile ny vaovaovao be, Mercedes classe S, tsisy zay tsy mahalala an'izany angamba reny Mercedes limousine reny, le dernier modèle, any amin'ny 110 000 € any ny vidin'ireny, satria toute option. Pour 50 € zany, ty ny garantie ozy izy le mpitrandraka vato, dia ty ny la clé ozy izy, de apetrako aty aminareo. Faly be le banquier zany hoe raha mba ohatranao daholo ny client dia milamina ozy izy satria 50 € nalainao nefa ny garantie apetraka ao pratiquement 100 000 €. De nigarena tsara, nampidirina sous-sol ity Mercedes classe S, natao anaty coffre ny la clé, sy niavona ny convention, contrat 10% ny
ny zana-bola, zany hoe $55 zany, nampindrana $50 ny banky dia rehefa miverina $55 no alohany le mpitrandraka vato zany. Rehefa miverina afaka iray volana dia nandro vola ilay mpitrandraka vato, rambourseny tsara en bonne et due forme le $55, €55. Lasa saina, aza mbola valiana aloha, eny tsy maninona kala raiva. Lasa saina ireto banquier zany hoe ianao izy izy tô millionnaire be nefany maninona ny $50 fotsiny no alohany nalainao izy izy, dia nefany €55 zany no remboursenao. De ozy izy ity ranamana hoe aitra ozy izy nahita parking pour un mois zay ho €55 no alohako pour un mois, tsy mahita an'zany aho ozy izy. Fanontaniana apetrako amitsika de zao, ny indram-bola ity olo ity de miramboursa $50 de €50 de miramboursa €55. Taiza aiza tao anatin'ny teniko zay ny diso, nandoa €55 zany le rangahy ty, taiza ho aiza tao anatin'izay teniko zay ny diso, de mba hazavao amiko hoe. Satria raha apetrako amin'ny fomba hafa le fanontaniana dia mety ho azonareo. Mindrana vola izy pour un mois, €50, nandoa €55 izy, de ozy izy hoe taiza ozy izy no ahita parking pour un mois, €55, de nalohany €55. Aiza ho aiza ao anatin'izay teniko zay ny diso, dahoaritsika. Hiditra amin'ny satria ho azavaiko le izy rehefa avy eo, hiditra am'resaka homazy amin'ny mamineny tsika, azo raisina inona ny antony iresahako momba ny Andriamatoa Maminena Rasoandraibe. Ny ahafantarantsika ny Andriamatoa Maminena Rasoandraibe dia ny Easy Park. Izy no tompon'ny projet Easy Park fa maromaro ny foto-drafitr'asa zay niketrehany zany tovolahy zany. Efa ela zay no mpinamana, nanomboka tany amin'ny taona 1970 tany, ary rehefa nody tany Madagasikara dia nieritreritra izy moa nanokatra miaraka tamin'ny Thierry Rajoelina ny FTHM, samy nanao ny activiteny. Fa taty aoriana zany rehefa niona, ny tenako moa zany anisan'ny hoe nanodididina ny ngaratsiraka teo, Didier, ray aman-dreny zany. Izy koa nanodididina namany ry Sophie Ratsiraka sy ny karazany tam'zany fotoana zany. Nitovizanay sy Maminena dia samy tsy tia manao politika. Zay tsy nanekeko mihitsy tany aloha tany hoe andeha hanao conseiller spécial na eny hoe andraikitra tao anatin'ny fitondram-panjakana, fa tsy tia an'zany mihitsy ny tenako taloha. Fa nanampy kosa tsy mandany zany amin'ny resaka asa hoe sans être officiel au niveau-n'ny présidence tamin'ny andron'ny Andriamatoa Ratsiraka Didier, ary nanana dossier manokana mihitsy aho tam'zany amina karazana étude na consultance na consulting na zay tianareo, ohatra hoe amin'ny secteur énergétique, hydrocarbure sy ny stratégie politique, tsotr'zao zany tam'zany. Maminena indray de tato amin'ny manam-pahaizana izy satria olona nanao super-héros zany, option finance, tsy n'importe qui zany satria grandes écoles zany.
Rehefa mifampiresaka elaela zay mirahalahy dia nahita ny modèle américaine amy resaka fond de portage de andao rangatsika andangana an'io. Izay reo lahy miresaka no fantatro fa zay tany ambadiky ny maminena tany zany tsy fantatro. Ny tato ambadiky moa zany tsy nisy hoe ahoana fa za manokana, fa raha ny fitadidiako azy mety ho diso aho, mety misy olona adinoko, fa raha ny fitadidiako azy dia izay tsy maminena irery no nanao ny conception ny resaka fond de portage ary ny tenako zao mihitsy, ny tenako zafy liorirako eto Malala no nandeha proposer an'Andriamatoa Ratsiraka Didier an'io projet io. Ny fond de portage tam'zany de le resaka hoe angalana 1000 ariary na 2000 ariary na 3000, c'est selon ny ino ty izy teo, ny capacité na ny participation ny olona ao anatin'le izy, fa iny zavatra iny anorirana any karazana ohatran'ny hoe cotisation anao zany, contribution anao na karazana épargne anao ahafahanao miandrandra ino ty izy teo, efa ela moa le izy fa ny détail akaiky indrindra no hazavaiko satria be dia be ny avantage azo amin'izy mba ahafahanao manana retraite complémentaire zany. Ka nampiasa mpanjakana, nampiasana orinasa privé dia nitaritinay tao anatin'io. Rehefa nahazavaiko an'Andriamatoa Ratsiraka Didier tsara le izy de tena détaillenay sy maminena mihitsy le étude sy ny simulation an'izy satria io zavatra io zany dia miafara any amin'ny fananganana banky. Ary tena fiera mihitsy zay mirahalahy tam'zany satria io zany no karazana hoe tena banky malgasy voalohany. Ary rehefa nahazavaina le izy, eritrereto hoe nandritry ny 2 volana maninitra angambany nanazava an'zany ary miprésenter dossier détaillé et précis tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka dia nanaiky izy. Meny accord maminena tsy niditra devant fa ny tenako no nanazava anazy, nanaiky izy ary nomeny accord de principe zay amin'ny agrément hoe bon alefaso tohizo. De voatery moa zany tsy maintsy nentina tany maminena Rasondriabe ny farany hoe bon tia ny partenaire tena gasy zay. Nanontany moa zany Andriamatoa Ratsiraka Didier tam'zany hoe ahoana moa zany ny fonds ianganareo mirahalahy amin'io de fonds propre anay, samy manam-bola moa zay mirahalahy satria izy nanana naizy azy taty ivelany tam'zany, za nanana chance efa mba nanomboka tany Madagasikara dia nanana capital assez confortable izay mirahalahy d'autant plus misy appel à participation koa le izy. Zaraiko amintsika zany satria i maminena Rasondriabe dia ketriketrika mandehandeha ary le ketrika positif io fa tsy hoe ny tiako zaraina amintsika manko de zao tena possible mihitsy mivelona sy manan-karena tsy manao politika any Madagasikara. Vavolombelona am'zany ny tenako fa taty aoriana moa kalakalana ny politika, vavolombelona am'zany ary ijoroako vavolombelona eto koa. Ny an'Andriamatoa maminena Rasondriabe, tantely Rasondriabe moa rahalahy ny afaka miteny an'zany ndray andro any fa mbola ao anatin'ny fahoriana tanteraka ny fianakaviana, fa rehefa mba misy zany hoe manomboka metiny ianao dia miditra ao anatin'ny zavatra ataonao ny mpanao politika ary ianao dia cible ianao ary ezahana potehana. Tsy miteny zany hoe tsy mifandray tamin'ny mpanao politika ianao, ilaina ny fifandraisana amin'ny mpanao politika fa de là ianao hoe mirotsaka mihitsy ao anatin'le fanaovana politika, izay zavatra iny tsy mety. Izahay tsy tao anatin'izay kategoria zay fa nanana namana rahalahy maromaro
tao anatin'ny politika izahay fa izahay tsy nandeha niditra tao anatin'le dobony fanaovana politika zany. Ka rehefa nahazo an'le agrément io zay dia nandondona am'izay tany amin'ny bailleur de fonds. Raha tsy haiko raha mbola misy am'izao fotoana zao ny proparco na tsi fa rehefa nandondona tany amin'ny AFD zay, même pas zay nanazava 3 minutes maximum, tonga de ozy ny DGNFD en prend. S'appelle tout de suite ozy izy ny premier responsable ny proparco, il va vous recevoir tout de suite. Tonga de natsony. Iny après-midi iny ihany zay somary niaina tam'izay fotoana zay, efa nahazo accord de principe pour 700 000 francs. Amin'ny première installation an'le projet zany sy ny étude rehetrarehetra zany mampatonga an'le projet hoe tena anana valeur institutionnelle satria fonds de portage zany karazana institution mihitsy zany, surtout que le projet va débouchera sur une constitution, sur l'établissement d'une future banque malgache, cette banque de dépôt io no banque d'investissement et de développement. Iny arivony ihany zay de nahazo accord de principe 700 000 FF tam'izany. À une seule condition, tam'izany fotoana zany de efa nanomboka nametraka tany amin'ny taona 1977 de efa nanomboka nametraka ny bailleur hoe plus mieux d'État, plus d'initiative privée et mieux d'État. Zany hoe nanomboka tao anatin'ny politique globale zany ary principal ny Banque mondiale sy ny FMI de hoe moins d'État mais mieux d'État. Moins d'État et mieux d'État. Dia à une seule condition izy rahalahy, tsy misy mpanao politika misy ao anatin'le structure na ivelany na anatiny na directement na indirectement, sauf ny agrément satria ny procédure dia tsy maintsy misy agrément zay omen'ny banque centrale sy ny ministère ny finance sy ny karazany satria karazany manana statut ohatrohatran'le CNAPS ireny le izy fa beaucoup privé zany. Rehefa nandondono zay tany amin'ny Banque mondiale dia niorientena tany amin'ny SFI, nahazo accord koa zay, nahazo accord de principe ary rehefa nanazava an'io tamin'nga Michael Saris moa zany lasa namako mihitsy taty aoriana, tamin'nga Michael Saris de nga Senoko, Senou béninois zay izy fa tsy de matetika izy Richard Senou no makany Madagasikara, indray mandeha isaky ny 2 taona angambany tam'izany. Nahazo accord de principe koa zay pour le financement. Ok, miainga tsara, rehefa nazavaina tamin'ny Andriamatoa Ratsiraka, tena faly be ny lehilahy ary napetraka taminy tsara mihitsy le condition hoe tsy azo ary tsy mety ny bailleur hoe hidira amin'ny politika ity projet any amin'ny rahalahy ty. Nanaiky tsara mihitsy Andriamatoa Ratsiraka Didier ary rehefa nanomboka miprésenter zany tena dossier tena hoe hautement confidentiel na ny premier ministre raha tam'izany fotoana zany Pascal Rakotomanga tsy nahalala an'io. Sanguindrisy tonga de anteneniny Andriamatoa Ratsiraka publiquement le izy et il s'en est approprié du projet. Tonga de mivandravandra be anay ny ambassadeur an'i Frantsa tam'izany fotoana zany, Hafa baraka tanteraka zay sy maminena Rasoandray be. Ary ny tena grave de zao niatraka taminay
ny bailleur de fonds. Lasa zay mirahalahy mivoaka an'ody, tadidiko tsara misy restaurant zay eo Iavoloha. Ety amin'ny à droite ilay izy misy cuisse de neuf zay ao. Dia rehefa misakafo tao izay mirahalahy dia anakory ty, rehefa misakafo tao zay mirahalahy de tao zany namatrapatraka ny alahelinay tao ary tena niala hely zay. Eo zay za mbola tsy mahalala hoe hiala aminay ny bailleur fa quelques jours après zay nahazo courrier zany hoe niataka saoty sy ny karazany. To za mantsy amin'ny aina tam'zay, za lesy tsy hanao intsony fa kivy tanteraka ho aho satria comment on va faire va? Ny agrément ho azontsika ho nefany notoriété, fanjakana malagasy ho hanao an'le izy de minoa maromaro ny lao fa lasa interlocuteur antsika amin'io ary tonga de japin'ny Pascal Rakotomanga de Italien anjohantsika hoe ça n'a pas raté. Tonga de nijapin'ny politika le izy. Tena hoe phagocyté complètement et totalement le projet ary anatadidinareo nisy banky zay, tonga de banky davatra tena tsy azo atao anatin'le izy mihitsiny hoe tonga de banky natsangana fa tsy miainga am'le fonds de portage aloha. Raha tadidinareo nisy banky zay natsangan'ny ray aman-dreny Ratsiraka Didier tam'zany, maromaro mivery vola tao. Za aloha tsy niditra tao anatiny. Mais là où je veux en venir c'est que mamin'ny aina Rasolonabe nanohy ary niezaka izy fa tena teneniko anareo, tsy indray mandeha na indroa mamin'ny aina Rasolonabe no saiky nigadrainy ny mpanao politika satria domaine-na fonds de portage io politika ary non seulement tsy zakany vavon'ny rahalahy fa tsy azony ilay secteur na de hoe nianatra ary rahalahy, tsy azon'le izy fa ny zavatra mamaky an-drahalahy de le volabe miditra am'le fonds de portage na le structure dia raha ohatra anao zany marivorivo salosana tsy mirespecte procédure dia nigadrain'ny rahalahy. Tsy projet iray na roa na telo no saika nanagadrain'ny mpanao politika any mamin'ny aina Rasolonabe. Tena lazaiko anareo fa na ireny resaka easy park reny ara, tsy mamin'ny aina mihitsy